faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo-tsika amin'ny zao fotoana zao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana bolan-dranomasina tanteraka aloha zany ilay rivodoza Fredy araka ny hitantsika amin'ny sary zao manara-maso azy hatrany moa zany ny eto amin'ny météo Madagasikara ka zaraina amintsika eto ihany ny vaovao mahakasika azy raha sanatria ka misy koa ny fivana ao anatin'izay ho an'ny aty amin'ny Oceana Indiana kosa aloha zany dia ireto tangolo-drahona reto no mitoetra amin'izao fotoana zao fa tsy misy akory ny fiforonana rivodoza ankoatran'izay rivodoza Fredy hitantsika any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay nefa kosa ny fisin'ilay rivodoza Fredy sy reto tangolo-drahona hitantsika ato amin'ny Oceana Indiana reto anisany manome vahana zay ho an'ny orana ho an'ity amin'ny avoantany sy ny ilany atsinanany nosy iny ny maripana nefa amin'ny ankapobeny tsy misy ny fiovana fa ny any amin'ny tapany atsimo no misy fiakarana be izay maripana izay ndrindrindrindra moa ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny ny toetrandrontsika roa ny rapiso vao maraina dia mety mbola andraondraona ny andro ny ilany andrefany avoantany sy ny faritry mena be ary ny tapany avaratra ny faritra atsimo andrefana misy ny orana tanivodraona amin'ny distrikany Antala ny morotsiraky ny faritra Nalanjorofo ary ny faritra Atsinanana ny ambiny kosa dia mandraona mitsitokotoko na ibalika ny masoandro raha ny piso tolakandro mbola misy hatrany aloha ny oram-baratra andrasantsika amin'ny ilany andrefany Madagasikara indrindra ho an'ny faritry Bongolava ny faritry Menabe ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo andrefana mety miaina an'izay ihany koa nefa ny ilany andrefany faritry Vakinakaratra sy Moromania ary Matsiatra ambony eo ihany koa ny faritry Tasy ho an'ny tapany avaratra Atsinanany nosy ny toetratrano ny tanivodraona manify amin'ny ankapobeny zay zany hoe tsy tena matanjaka ny oram-baratra zany any amin'ny tapany avaratra Atsinanana zay fa mitoetra zay ao ny faritra Sava Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary ny faritra atsimo Atsinanana ny ambiny dia mandraona amin'ny ankapobeny ny tapakandro arivo indrindrindrindra moa zany any amin'ny takariva ny maripana vinavina amin'izay rapitso izay eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 any avoantany ny morotsiraka kosa raha ny ambany indrindra dia 12 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny maripana vinavina ny ambony indrindra kosa dia mahatratra any amin'ny 9 degré celsius any amin'ny faritra atsimo andrefana ny avoantany dia eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 ny morotsiraka Atsinanana kosa 19 ka hatramin'ny 13 degré celsius ary ny tapany avaratra andrefany Madagasikara manontolo iny dia manodididina ny 30 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay androny rapitso izay ho an'ny androny alahady mbola mitoetra hatrany aloha ny orana tandrivodraona mety ho araikotroka ihany zay ho an'ny faritry Bongolava Itasy mety ahitana an'izay ihany koa raha ny any amin'ny distrikany Morombe torak'izay ny any amin'ny faritry Sofia sy ny faritry Diana ary ny morotsiraky ny faritry Sava iny mitoetra ihany koa ny orana tandrivodraona ho an'ny ilany atsinanany Anosy Iray manontolo indrindrindra moa ny morotsiraka manomboka any amin'ny faritra Atsinanana zay ka hatrany amin'ny distrikany Taolagnaro ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny maripana vinavina dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 ny ambany indrindra ho any avoantany ny morotsiraka tsy dia misy ny fiovana ary ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara kosa dia mahatratratra any amin'ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra vinavina amin'izay androny alahady izay ny toetrandro any androny alatsinainy kosa indray miverina indray aloha ny tandrivodraona ray kotroka ho an'ny faritry Bongolava ny ilany andrefany Vakinakaratra sy Moromania ny faritry Menabe sy ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo andrefana ireo ihany aloha zany tena mety arahana kotroka fa misy ny tandrivodraona tsotra amin'ny ankapobeny zay ho an'ny faritry Sofia indrindrindrindra any amin'ny morotsiraka moa zany ary ny faritra Nalanjorofo sy Vatovavy Pitponany ary atsimo Atsinanana ho an'ny avoantany kosa dia mandraondraona ny andro mety hitrangana tandrivodraona mitsitokotoko ihany indraindray any amin'ny alina ho an'izay avoantany izay ny maripana vinavina dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 any avoantany mbola mijanona hatrany amin'ny 13 degré celsius hatrany aloha zay ho an'ny ilany andrefany Madagasikara 30 ka hatramin'ny 20 kosa ho an'ny tapany avaratra andrefany ilany Atsinanana Nosy dia manodididina ny 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay alatsinainy izay amarantsika azy ny tany falotony rivotra nisy teto Antananarivo renivohitra nijanona antonony amin'ny ankapobeny izay tany falotony rivotra izay teto Antananarivo manodidina na ambony ny fetrany eo amesa avokoa aloha ny rehetrarehetra voaray fa raha ny mandrafitry ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro dia vinavinaina hijanona antonony amin'ny ankapobeny izay tany falotony rivotra izay eto Antananarivo. Ety ampamaranana dia tsara hatrany ny mampafantatra fa mbola misedra olana hatrany aloha zany ny tranokala ny météo Madagasikara ny filazana ny vaovao na fampitana ny vaovao kosa nefa mitohy ihany zay ao amin'ny foibe famantarana toetry ny andro ny tambazotra serasera eo ihany koa ny otoba météo Madagasikara azonao ihany koa ny atao ny miantso ny laharana 034 94 580 97 izay indray ny météo tamin'ny ity an'io ty raha pizinay fotoana manaraka veloma tompoko.